netika hoan'izay liny te favoka elaela any a ifitenohan'ny romana amin'ny teo frantsay ka nanaovana azy teo ampitoroteny sy tena hoe ho an'ny teolojiana ko fampitoroteny hoe raha ohatra zany eo mipoliteny kopo hoe romana to fahatelo andelo fainy ambin'ny folo dia mba jerena izy dia manampy ny vidin'ity 20 € zany tena maromaro fa raha zany aloha netika satria mbola hoan'ny présention sy ny sisa tindray a tena fantatro fa vitsy ny lina azy mbola azavaiko any izy ny antony ty zany fampianarana nataoko ny culture mahery tamin'ny faculté de théologie de religion ny titre de initiative théologique en Afrique midikany de hoe ny fantareo fa miteny ambara rehetra mampitoroteny tsotra azy misy théologie ao anatiny eo raha voaratsy ny théologie dia raha tsy tsy voalaza ny avaran'Andriamanitra zany fa ny théologie mety tsondra mety mampivoany dia zay zany nieritreritra hoe maromaro zao tsy avitry zany nieritreritra hoe andao mba anao boky anampy ny kristianina aty Afrika indrindra fa mitoroteny sy ny mpampianatra mba isaina amin'ny fomba artsika ny Madagasikara sy ny Afrika fa tsy amatsy fotsiny na ino moa zany anjifa fotsiny zavatra nataon'ny Karl Barth Calvin sy ny sisa zany hitako hoe mahomby le izy mbola olazaiko eto any fa raha voaratsy ny théologie ary le théologie dia tsy inona fa hoe fomba fanambarako ny fampianaran'Andriamanitra raha ohatra sarotra le fanambarana le fampianaranao dia sarotra namohanao an'le teny dia zay ny antony ty zany a 10 € ty raha ihany ronga manety na ray teo tindray a éthique chrétienne africaine zany hoe fomba fitoranotena any amin'ny faritra Afrika zany a betsaka ny zavatra manoloananay ohatra ny polygamie fanesantsika teo ahoana ny tsotra am'izany misy karazana olona miala tamin'ny fiangonana tena sampanangeza be mihitsy any Côte d'Ivoire ohatra fa miteraka afako dia manaiky raisitsika ny baiboly manontolo koa satria David Solomon nanambady betsaka tsika koa zany afaka manambady betsaka ohatsy zany dia ty zany manazavany zay éthique chrétienne zay ny tena olana amintsika ravana dia ile atao miteny vaovao hoe risoriso ary atao miteny sanany hoe kolikoly io zany mampahantra ny firenena malagasy sy ny firenena hafa rehetra mampahantra mihitsy zany zany lafolafo tokoa ty 15 € ty dia zay no azoko ambarany amin'io izy ty zany ho an'ireo avatsika voatonga isorana fanaoresaka be zareo dia ngamba rehefa mifanontaniana atao zareo moa teny le fomba fitenenana sy manomboka ho very fa misy tanàna any Madagasikara any fanaraka amin'ny renirano sy ny mamba ao anatiny konina zany resaka fironina zany fa azo marinay dia fantatry ny mamba daholo ny mponina ao tanàna rehefa mimpita an'le rano izy dia ety any nareo mahazo mity raha zany dia vahiny nareo dia arapaka io zany mamba zay natonga le fiteny hoe zay miova fitana fa la ny mamba dia tsika zany andre amin'izay le atao tsika anaraina ihany nitoizatsika sa ohatra nareo raha ohatra zay satria raha vaovao sola mamba zany efa tonga le ataontsika hoe misy an'izany miakriza vola zany raha iaza mavo zany izy zany de hoe ady mamba sy kriza vola tonga dia voamaso mitsirony tonga dia itsika zao tonga dia voamaso zany ady mamba Mamba
Adimamba. Fa tsy hady vomanga. Ka inona vomanga ampitsiranao masina? Non, le ohatr'izay ihany le hoe mitera fito lafito vavy le izy fa mitera fito ho an'ny lahy fito ho an'ny vavy. Zany ve? Zany ny malagasy. Marina zany. Ary ny fiteneneny mitahiry toasoaviny reny a tokony tsy ho adinontsika fa raha mbo tsy ampatsivona dia mivinarana iny ny hevitra. Loka amintsika zao a dia misaotra antsika rehetra fa ny hevitra anjeritsika voalohany avekiny hoe loha zaso ny ankonako zaso ny ankonako satria no razavetsika anaraina fa hoe ny ankonako fotsy raha vao no simba dia simba daholo ny firenena rehetra tena simba tanteraka mihitsy ary isaon'Andriamanitra fa ny ten'Andriamanitra dia nampatsiaro zany hatramin'ny raha vao miala amin'ny ten'Andriamanitra zany dia miala amin'ny tena fototra hitatsika eo fanjevona maro samihafa misy aty amin'ny tany Moloso sy amin'ny tany Androsakoato ny tany Madagasikara moa zany no anatin'izany dia nefa makany amin'ny vatra tsy mahita kahitsy eny a fizarana voalohany totsika androany a dia ny telo resantsika miala amin'ilay texte aloha naray tsy tonga dia texte io no jerentsika fa mbola nao fanazavana lehibe azy zao azoona mitondra ny saintsika amin'izany. Ny zavatra voalohany zay ny zava-misy ankehitriny io zany a ifandraisantsika ankeo a fa mbola hoverentsy tena hoe zava-misy ankehitriny io zavatra tokany ihany aloha no ambariko dia ny fahasombany fiarahamonina. Ianareo zay mitovitovy fotoana aminay a dia mahita tsara fahasombany fiarahamonina zany a dia avy amin'ny fahasombany fianakaviana avy any a dia avy amin'ny fahasombany ankonana avy amin'ny fahasombany tokantrano koa. Aloha tena lehibe ary tsy maintsy jerena ampahasahiny zavatra io fa tsy hoditsiny raha ohatra ka tiana hoe hivoatra zany ny fiainana. Tena mahatsiravina zany zavatra miseho zao aloha ohatra vitsivitsy fotsiny a ny korontana ao amin'ny ankonana isaon'Andriamanitra fa mahita an'izao tsika rehetra zao a ary maro aminareo no mbambady manjanaka tonga eto dia famantarana lehibe zany tena mahafaly zany satria fa tsy zany tsoa zao hanana fotoana mitokana hiaraka amin'ny ankizy hianatra ny ten'Andriamanitra efa tsy zany tsoa zao ny fotoana iainantsika hiaraka ny teny koa teo raha misy olona manontany le fihinana azo anareo manina reo makany amin'ny zavatra tsaratsara koa ka le voalohany io zany a dia le fifandraisana mihitsy ny simba zay nde santsika ataontsika hoe ny fifandraisana simba absence de la communication dans le foyer tsisy fifandraisana tsony fa dia miaraka fotsiny eo nefa afaka miaraka misakafo ihany a dia samy manana ny trano zany dia samy manana zavatra ataony dia tsisy tsony zany le fifandraisana matombo eona dia tena hoe voateriny eony fa samy manany aby le ataontsika miteny baiko hoe individualisme outrance zao izy ateny efa very le tsikalakala-pehivana very le fa tsy zany tsoa fa samy eritreritra momba ny tenany dia simba zany fiarahamonina io zany a tena antitra anterina foany simba tanteraka ny fiarahamonina matombo la misy mety a dia mipiro zany no lahitana azy a fa amin'ny hafa dia fa simba tanteraka dia atsofotsika eo zany ohatra ny fifandraisandraisany zanaka le manesiny zanaka dia atsofotsika eo fa ho resantsika io fifandraisan'ny mpivady a ampidiritsika eo dia fifandraisan'ny
ny mila mifanakaiky. Ndao tsy ilo mifandraisam-bivavy ato tsotra ihany. Fa amin'izao fotoana izao dia tena betsaka zany ireo mieritreritra hoe ny fanambadiana misy fetrany any. Azonareo misy fetrany any. Alors amin'ny teny frantsay angamba rehefa makany amin'ny ameritsika le any amin'ny amer iny tena zava-dehibe iny no tena mariage. Io ny amer hoe Monsieur Jean-Sébastien ici présent, prenez-vous pour épouse Mademoiselle Rose Mathilde présente. Oui, monsieur le maire. Et pour combien de temps? La Chine a zao olona kely. Satria ny olona tsy mahalala intsony. Taloha tsy zany satria rehefa mivady zany dia mifandirina ahoana olo le fiteny ambanako zay izy. Dia fa amin'ny toerana sasany efa ohatrany hoe arandrariny. Samy mitady zo mahasoa tena io sahoany. Taloha zany mbola ny vady sy ny zanaka no an-tsainy. Fa amin'izao mitenoko aloha zareo. Tantara taloha izay tena tantarena tamika tena niteny tamiko mihitsy izy mandrakizao. Nisy tambamvoatra izay tsy mbola niaky ranotanina mihitsy. Dia manandeha taxi bus dia mandeha. Dia hitanao akaiky andorao amin'ny fotsy io avy any atsimo zany. Izy dia efa mahita ny manjaka miadana sy ny sisa dia jiro mirehitra be ny afaly. Jiro tsara tarehy be ka. Arivo mirehitra jiro e, tsy hainareo hoe nino iny e. Fa izy tambamvoatra. Tsara tarehy be zany. Hay zany vandeha manjanako mba hijery an'io. Zay niazy zany ny réflexe. Tena any le vandeha tena tsara zany. Zany hoe ny fifaliana ho azy fifalian'ny vady aman-janaka fa tsisy an'izany tsoa zao. Fa dia ny tena ihany aloha ny jereny. Tsy mahasoa ny tenako izany aloha ny voalohany. Dia ao mivady moa zany dia rehefa miona ny mpivady. Azonareo ka miandevitra ina moa fiteny? C'est mon droit. Zay zoko ndray io zao tsy nga mitovy zao e. Any amin'ny lalana io. Fa taloha tsy zany. Zay zany tena nahatratra tsara ilay fotoana hoe ramatoa manan-janaka telo izy na efatra ny vadiny tsy antsoiny amin'ny anarana. Hoe hoavy Nestor fantareo aminareo Nestor ka fa nahita tsara ihany fa zay no mahatsika. Tsy zany intsony ny fiteny fa raha ohatra ka ataontsika hoe Jaune anaran'ilay zanany ny lamatoa dia hoavy ny dadany Jaune. Tsy manonona ny anarana prénom mihitsy izy zay ny fitiavana ilay vadiny. Dia hitanao zany rehefa miresaka an'ilay dadany Jaune izy dia hitanao hoe tena aopo zany ilay izy. Miresaka amin'ny ankizy ataovinareo fa hoavy ny dadanareo zany ireo moa dia milaza an'ilay fifandraisany. Dia mahafinaritra mahita ny ramatoa miresaka ramatoa na rangahy. Dia rangahy koa tsy dia izay no ny azo fa ny azo moa zany hoe rehefa samy lehilahy no mifankahita dia manao ny ankizy tsy zay. Ao anatin'izany ramatoa. Kanefa ny tsy fanambanina ny ramatoa mihitsy zany. Fa fiarovana azy zany. Tsy fanambanina mihitsy fa dia ao izao salamatsika zay dia ohatran'izay. Za zany nahatsara olona araiky izay pasteur Ralivomana no teny tamiko zao ny tadidiko tamin'izany. Raha tonga ohatrao izy dia avy eo maly. Marcel mantsy naran'ireny tena tsara zany. Zay izy zany ny réflexe. Dia ny hitanao mihitsy zany ny fitiavany azy. Fa za mbola sy naharena ny dadany teny mihitsy hoe Marcel na tianao aho. Zany hoe tsy lazany ambavany izy. Fa hitanao amin'ny fihitsy zany. Fa zao kosa vehivavy ndray moa zany rehefa rangahy no miteny izay manay any izy fa ahoana aloha no miteny izany. Chérie je t'aime beaucoup. Dia mandeha nisy rangahy zay mitondra voninkazo izy fafetiny anniversaire vady. Tonga dia hitany hoe comédie ilay izy. Tafina tamin'ny vazaha zany. Fa ny fitiavana ilay tena naturel ohatry hoe tsisy sony. Mialatsiny hoe tsisy sony fa dia miseho dia miseho ilay hoe niahy ihany. Niahy ihany aloha fa tsy anareo. Zay zany ny mpivady. Fa eo amin'ny ankizy koa. Ny ankizy tena mahatsiaro, voaharo rehefa mibety dady. Azonareo taloha zany alao ataoko amin'ny teny frantsay
les enfants se sentent rassurés quand le père exprime son autorité. Dia ohatra hoe varo izy zany fa dia ilain'ny ankizy tsy voatery hikapoka foana akory dada fa ilainy zany hoe mba misy miaro azy zany dia fanehoana any zany firaisana amin'ny fianakavia. Ohatra koa hoe ny ankizy ampanaovina zavatra dia mahafaly azy. Dada zany miteny ndany teto lahary ty zavatra ty dia faly izy mitondra azy any dada no miteny. Fa amin'izao fotoana izao hoe tsy zany tsy hoe ny asa no mety frantsa fa zavatra hoe tokony zaka andeha vonono zany izy amitovyloa zavatra. Dia toa zany teny hoe rehefa maditra ny ankizy ao an-trano ankizy any zozy ny reniny hoe lazaiko midadanareo riva. Fa amin'izao fotoana izao mibokoa tena ataon'ny ankizy dia indraindray rehefa mandeha ny aman-dreny dia nefa zao le mety ny ankizy tsy tian'ny ankizy eny zao fa miova zany le izy ny ankizy ndray manana fahefana ray aman-dreny intsony. Dia zay le lazako hoe fa miova zany le fa simba le fiarahamonina ampiny ny interneto ny facebook na facebook ampin'ireny zavatra eny ampin'ny télévision sy ny sisa dia tsy misy resaka intsony. Il n'y a plus d'interlocuteur ni pour les enfants ni pour les adultes. Le samy ohatranao samy mihinana sakafo maraina dia samy mandeha dia samy mody amin'izay fotoana mody. Dia indray aza efa sanatry lasa fahazarana ny ankizy tsy mody intsony. Vao tamin'ny herinandro iny tany Côte d'Ivoire nresaka tamina vadina mpitsangana sakaizan'olo izy mivady fa zay avao mba hita azy indray samy politoana dia indray kafe izy menadady hoe ny zanako ramatoa izy izy efa mipito izy nandositra dia nandositra fara zao tamin'ny ray joro mbola tsy mivery izy hatramin'izao. Zany zao ny fiainana zany zany zao ny fiainana. Ohatran'ny hoe manitatra fa tsy maninona akory fa mba azontsika mikarakara tena sy mijery akaiky ny fiainan'ny fianakavia. Dia fandraisana simba ny fahefana lavina. Raha matoa mandany fahefandragna ny ankizy mandany fahefan'ny ray aman-dreny. Fa zany zao no malaza ny toerisasany any sara miteny raha matoa mandany fahefandragna tsy amin'le lafin'le hoe rangamanolo didy jadona dia le raha matoa voafototra fotsiny ao tsy izay mihitsy fa mahafinaritra raha matoa ny manaiky ny fahefandragna fa rangaha koa tsy manjakazaka ka manao azy tsy mamety azy efa tsy zany intsony no zavatra hita zao. Zay zany amin'ny le resaka fahefana iny. Mbola toizako ihany fa raha izany manjary tsy tena mahafaly intsony le ody ao an-trano mandeha any zany. Any aminay zany tena mazava tsara ka ao ny-tranonay moa zany tsara ihany tranonay fa misy karazana restaurant nilazany azy any Côte d'Ivoire hoe maki. Fanefitry le maki dia hoe restaurant bistrot zany izy aty Côte d'Ivoire. Dia misy karazan'olona tsy maintsy mandeha makao vao mody. Laza mibetsaka amin'izany mety amin'ny raiky ambin'ny folo ala amin'izany vao mody. Zany hoe efa tsy mahamaika intsony le andeha ody efa tsy fiteny intsony le zay taloha mbola tambola nalohany nampitandra niasa tamin'ny toeraka anankiray dia mahafinaritra io rehefa avy andeha aloha mba ody jereo fitombon'ny ankizy vazovazo le izy fa misy afatra ao anatiny faly ery mahita ny ankizy ohatrany so mahita ny ramatoa. Fa amin'izao fotoana izao zany efa tsy toeram-pahasambarana sy fiadanana intsony ny tokantrano fa karazana hely le resantsika teo. Dia voatery tsy maintsy mody any dia mandeha any aloha dia mody dia hitandreo rehefa aveo dia zany no mahatonga ny olona sasany ampody indrindra ny lehilahy sy ny ankizy io hoe tsy raha mifalifaly koa izy miaraka amin'ny resaka amin'ny namany any ivelany any. Resaksika zany ilay tonotono ankehitriny zava-misy ankehitriny fa tsy maintsy mitady alaolana sika. Dia lazaka
fianarana na tena toerana ahitana fiadanana satria miaraka ao mpianakavy rehefa misakafo dia miaraka amintsika dia mitantara zavatra mampime ao dia samy tantara zay tiany resahana dia ao ndray miaraka mijery télé raha misy fotoana moa zany dia efa matory dia avona dia isika dadana vakansy dia ohatran'izany zao a efa mahafinaritra hoe tena loharan'ny fahasambarana amin'ilay trano fa raha tsy zany dia ohatran'ny hely izy zany dia tena misy a tena simba tanteraka vao tery miaraka fotsiny satria aizarana mandeha zay no mahatonga an'ilay hoe mitady vonjy any ivelany olo io zany a ataontsika nieritretra tsara ay ron'ilay olona tonga any amin'ireny karazana sektreny any an-tokantrano izy no tena mijaly be dehibe no miteny hoe ka nareo mpitandrina tsy manao ny asanareo e misy zavatra tsy hitanay a zavatra tsy hainay manao azy tsonona tsara zany fa ao anatin'io le hoe ilay fijaliana fahoriana ao an-trano mitady alolana ny ivelany dia isan'ny alaolana azonareo asany hoe isan'ny alaolana ny secte tsy zay io secte io zany a malaladalaka ihany ny fahaleo mba faridradritako eto izy a mba azontsika misaina tsara fa tena gaga mihitsy a reny mpitarika ny secte reny a tsy reny zany no tena mahalonantsika fa ny olona makany amin'ireny secte reny ahoana mahatonga anareo hoany satria misy fijaliana ny trano Tiany amin'ilay mampirafy izy pasteur no ohatrany hoe ino moa zany solution de facilité kokoa le amin'ilay couple le hoe hoany amin'ny secte mbola azotsika isany zay fa isan'ny vokatra ilay fahasombany fifandraisana zany ny fampirafisana isan'ny vokatra mbola resantsika eo zany hoe efa tsy azo tokantrano hoanina dia manao teolo io lasa makany amin'ny hafana fa eo koa ny hoe fitazavana fahafinaretana misy mandany vola be misy an'ity fahafinaretana ity a sasany moa zavatra hoanina sasany amin'ny zavatra jerena sisy dia iny mampirafy io zany a karazany hoe indrisy manjary zavatra mahazatra rehefa ny zava-doza fa resantsika le secte aloha le secte dia ohatsika io zao Madagasikara sy Côte d'Ivoire ento le amin'le secte atsika ve plutôt hoe ny fiangonana ngezany amintsika no be olana satria lasa raha jerena ohatra zao ny Madagasikara lasa manenjika vola fotsiny ny ataon'ny fiangonana tsy tokony hametraka fantanina kokoa ve ohatra ny fiangonana ohatra hoe ny tolozokiny zany satria za zao roa taona telo taona tonga tany rakotra efa valo tao amin'le fiangonana dia zay no tonga hiteny hoe ny olona le mandeha amin'ireny toerany reny a amin'ny mitady famonjena ary anakiraiky io misy fampianarana tsy azo zavatra hitany tsy mety dia miatraiky amin'ny pasteur le izy ahoana no ataonareo misy makany amin'olona atao hoe finoana sy fahasairandana zay moa le anarana izy ay dia misy karazany be dehibe reny zavatra reny any zany midododo le zaza mpianatra na vita fianarana heritaona roa taona telo taona tsy mahita asa lafiny be faray fotsiny zay ohatra omeko zay dia any amin'ireny reny tsy mampanantena zavatra reny ka aloha resahako kely ty resaka secte ty satria sokajina hoe fiangonan-dehibe fiangonana zokiny fiangonana zandriny fa tsy dia misy resaka loatra amin'ny secte nefa tena mandrava efa mihitsy ny secte dia ameko fotsiny andinindininy hoe tediavan'ny olona ahitana famonjena zany voalohany indrindra ao amin'ny secte dia misy ena teo groupe koa tsy tena malagasy na tena frantsay fa ilazana an'ilay olona manana fahefana be mihitsy amin'ny tampony ery dia io zany mampianatra ary zany ezaka misy tao anatin'ny herinandro manaraka an'ireny fa ny zavatra ataon'izy ireny tena manampempo ny olona mihitsy tsy avelan'ny saina ntsony ny olona rehefa makany amin'ny
zany dia tena mahatsavo zany izy zany misy any any Afrique du Sud hitako tamin'ny internet regny groupe eny a mampirisika an'io zany mihinana ahatra dia hitanao amin'ny anadory izy zany mihinana ahatra fa zao ny nahatonga avy amin'ny galation amin'ny fiainany tonga amin'izany toerana zany io zany a io goro io a samy manana ny titre etiny a misy mitondra ny izy zany tsy rehefa mandidy izy tsy rehefa mandidy izy raha jerena iny ny cursus tsy dia manao ana loatra za raha nahafa manana BEPC dia nanandrana bac indreo mandeha tsy afaka tsara za manao mpaminany zahoana zay daoly akamaroan'izy ireo tsy rehetra mianatra koa dia lasa prophète izy dia lasa apôtre izy dia lasa any amin'io misy hoe archevêque archbishop teny anglisy no ampiasaina hitanao mihitsy eo olona tsy mivelatra fa mamorona hanina fotsiny eo episiny izy efa mitondra za zao docteur ina moa ny dian'ny docteur azavainy eo sy any kariny gedivery dimampolo taona lasa zay tsy azonao tsy mihitsy ohatsainao mihitsy zany ame titre ho an'ny tenanao zany matonao mahazo titre na titre académique io avy any amin'ny université na avy any amin'ny secoly nisy anao na titre ecclésiastique io avy any fiangonana fa zao afangaro satria bo zany na tena alana koa dia ilay titre tsy rehefa mandidy izy a tena manjakazaka izy a ary manana titre hafahafa a Madagasikara angamba raha tsy diso fitandiko misy asana apôstôly na mpaminany taratara na metimety tsy tanditsy ny anarany